Andriamanitra lehibe izay potsika eto amin'izao toerana izao. Raha mbola afaka miteha-tanana mafy mihoatra lavitra noho izany ianao a, dia tena mbola atovy ihany. Alleluia! Dia manaraka izany a, dia faly miarahaba antsika tsirairay avy tonga soamantsara eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Tsaroa fa raha niainga avy any an-trano ianao mandrapaha-tonga teto a, fanan'Andriamanitra nefa niaro anao. Dia raha tonga eto ianao androany a, dia misy zavatra efa homan'ny tompo anao, anisan'izany ny fiadanana. Ka hoy aminao hoe fiadanan' Jesosy a ho eo aminao. Amen. Dia tsy latsa-danja amin'izany tsika rehetra izay manaraka an'izao fotoana izao en ligne, na amin'ny alalan'ny Facebook izany na amin'ny alalan'ny YouTube, fiadanan' Jesosy a ho aminao ihany koa. Dia endaontsika hitsangana sahady a, ametraka an'ity fotoana ity ampela tanan'Andriamanitra. Zavatra rehetra dia mila apetrakantsika am-bavaka eo an-tanan' Jesosy a, tsy andehanantsika amin'ny fahaizantsika na amin'ny fahalalantsika, fa tena hoe hianteherantsika amin'i Jesosy. Dia izao fotoana izao natokana ho azy a, dia aoka ianao raha hivavaka, dia aoka ihany koa ianao mba tena hivavaka amin'ny fonao rehetra izay tianao ho tanteraka amin'izao maraina izao, dia tonoiny eo anatrehan'i Jesosy. Dia ndao aritsika hiaraka iombom-bavaka avy hatrany. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra tena Andriamanitra tsara ianao, tsara aminay ianao, tsapanay isanandro ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka be dia be anao izahay satria mbola nomenao fotoana indray androany, nomenao opportunité indray androany, afaka mankeo an-tongotrao, afaka mihaona aminao amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao. Eto ianao Jesosy a, mino an'izany izahay. Mino an'izany izahay hoe eto ianao, ary tsy eto ianao hijerijery any hoe iza daholo ny olona tonga, na iza daholo ny olona manatrika, na iza daholo ny olona mijery, fa eto ianao hiasa. Aneo ny Mahandriamanitra lehibe ianao, aneo ny Mahandriamanitra mahay zavatra rehetra anao eto amin'izao toerana izao ianao, ka omenay anao ny sehatra Jesosy a. Avelanay ianao hiasa malalaka amin'izao fotoana izao, hiasa amin'ny olona tsirairay avy, manomboka any amin'ny zaza madinika ka hatrany amin'izay mety ho lehibe indrindra eto ianao Andriamanitra. Miasa ianao Jesosy ka tsy misy masakana, ny herinao mitoetra aty anatinay. Eto ianao fanahy masina tario izahay mba tena izao fanompoana ataonay izao dia ho fanompoana kasitrahana, tsy ho fanompoana fahazarana, tsy ho fanompoana fombafomba na hoe hanaraka fombafomba mpivavahana izahay raha tonga eto androany, fa tena ho tarianao izay fanahy masina. Ianao ilay mahalala ny atilalan'ny fon'Andriamanitra, izay zavatra tian'Andriamanitra ho ataonay androany ho ampahafantaro anay. Sokafony masom-pananay dia vangony tsirairay avy mba tena hoe ho tonga eo amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany amin'ity androany ity. Fanahy masina hainao ataony zavatra rehetra, fanahy masina eto ihany koa ianao. Tario izahay, aza velanao maimaina ny fotoana androany, fa tena hoe lemo amin'ny oran'ny fanahinao amin'ity maraina ity, dia miasa eto ianao. Ny devoly rehetra kosa sy ny programa ratsiny, didina hiala amin'ny anaran'i Jesosy, tsy misy tanteraka na dia iray amin'ny anaran'i Jesosy, fa fotoana voatazo ao fotoana izao, fotoana tena hoe hisy ny herin'Andriamanitra, hisy ny voninahitran'Andriamanitra hisandratra izao fotoana izao, ka tsisy toerana ho anareo hoe tori-devoly, tsisy toerana ho anareo hoe tori-panelingelina rehetra, fa efa eto Jesosy miasa miaraka aminay eto, ary mino an'izany izay amin'izao maraina izao. Mankasitraka be dia be anao izay fanahy masina, mankasitraka anao izay Jesosy a, amin'ny anaranao nanaovana an'izany vavaka izany, amin'ny anaranao Jesosy nametrahana an'izao fotoana izao, amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny zavatra rehetra, misaotra anao sahady izay ny amin'izay soa rehetra ho ataonao amin'izao fiangonana izao. Mankasitraka raha eo. Amen. Dia aoka tena mbola tazona ny fifandraisanao amin'ny tompo ihany ianao amin'izao maraina izao. Aza velanao varimbarinina eo akaikinao ianao, fa aoka tena hifantoka tanteraka amin'i Jesosy ianao androany. Eto ilay tianao, mbola tsy ary akory ianao dia efa tiany, mbola nitorotoroana tao an-kibon-dreninao ianao, no efa fantatry Jesosy ny lalana hitondrananao. Nalainy tao anatin'ny maro ianao, tao anatin'ny lalina indrindra no nandraisany ianao, nanangany anao dia tonga eto ianao androany. Tena tianao Jesosy, aza misalasalana amin'izany. Raha mifoha ianao tamin'ny maraina dia nomeny ianao ny zavatra rehetra, nomeny ianao ny fofinaina mahavelona, nomeny ianao ny hery ny tanjaka tonga eto ianao androany. Tena tianao Jesosy. Ianao ihany koa, aoka ianao tena hanampitiavana an' Jesosy androany. Ny olona manodidina anao, ny namanao ary tianao,
ny vadinao raha tianao mety hoe manao geste kely aminao izy dia nafinaritra anao dia tombo azy ny fitiavanao azy fa Jesosy mihoatra lavitra noho izany manao geste aminao isa-tsegondra isa-minitra Jesosy dia aoka ianao tena hoe hofeny fitiavana an Jesosy raha mety dia saintsainy mihitsy hoe inona daholo ny mety efa hoe zavatra tsy nampozinao nataon Jesosy eo amin'ny fiainanao ampy zany ampitombo ny fitiavanao azy azadiny fa Jesosy le maty ho anao teo amin'ny azy fijaliana ny fahotanao rehetrarehetra voafafany Jesosy no izy maty teo amin'ny azy fijaliana dia amin'izao fotoana hitenenako sy ora hitenenako izao dia mbola mifona ho anao Jesosy eo akaikin'Andriamanitra mba hanananao famindrapo ahatonga anao mbola ho velona ary mbola hanananao chance indray hoe mbola afaka nihiditra ny lanitra Jesosy eto anatrehanao zay ilaza zay androany hoe tena tianao tena manana fitiavana anao tanteraka izay tsy hoe satria nanaovanao zavatra tsara be zay dia tianao fa conscient zay androany Jesosy hoe tena tianao tsisy mavita ny vitanao taminay ny olona fa ianao teo foana nandahanao ary zay indraindray dia mbola teo foana ianao dia mbola tianao koa zahay Jesosy dia tsy hangataka nininina aminao zay androany maraina fa tonga eto fotsiny zay ilaza hoe tianao zay anandratra ny feonay ao anatin'ny hiry zay Jesosy dia zay mety ho déclaration d'amour hoentinay eo anatrehanao dia raisy zany satria olona tena tianao daholo zay rehetra olona tena manam-pitiavana anao zay mahatonga tady anao sy te hiaraka aminao foana dia raisy izay atolotray anao androany Siku
nefa tsy ampiny teliko fantatro fahitanao toko ny atilali ny foko tiako ianao ny fitiavanao tsy mio tiao ilaza fa tiako ianao fanantenan-javatra nenay fa tena fitiavana fahatongavan-tsaina mihitsy Jesosy hoe raha tsy eo aminao raha tsy eo akaikinao raha tsy miaraka aminao dia zava-poana ny zavatra rehetra tena vao fo zay maraina Jesosy dia ny fitiavanao no tsapanay dia mbola mandrisika anay isan'andro itianao zany satria ianao ilay efa tianay taloha
mangataka an'izany kory zahay hoe asehoy aminay ny tsara anao fa zavatra efa mitoetra eo aminay isan'andro izany. Ianao efa nandrainay misakaizanao, ho namanao akaiky, ary olona tena hoe azonao antoka amin'ny fotoana rehetra. Dia androany fantatray fa eto ianao. Fantatray fa satria ianao tianay, dia te ho eo akaikinao zahay, te ho eo amin'ny fanatrehanao zahay. Tena te hisitraka an'ilay exception nataonao taminay eo imason'ny olona avy zahay androany, dia tiany izany fa ny fionanay aminao eo amin'ny fanatrehanao. Tianay izany Jesosy satria tianay ianao, dia tianay ny fanatrehanao. Satria tianay ianao, dia teo eo aminao zay, teo aminao zay, satria eo akaikinao no misy ny fiadanana, eo akaikinao no misy ny zavatra rehetra, dia te hitoetra eo amin'izany fanatrehanao izany zay. Mino Jesosy fa afaka nahazo an'izany zay androany, afaka nahazo an'izany privilège ngeza be izany zay hoe eo amin'ny fanatrehanao androany.
fitiavako anao mankasitraka tanteraka anao mino a Jesosy fa mbola ho ampitomboinao fitiavana isan'andro fitiavana anao zany dia hanome tsaratsara kokoa anao hatrany. Misaotra Andriamanitra efa eo alohany seza fiandranany fahasoavanao izahay mandray anay ianao ary izay naiky ny fahotana nanapa-kevitra ny fona taminao fa nanao diso amela anay ianao ka nadio anay ny rano Jesosy ilay nalatsaka teo ambony azy fijaliana ary anangana anay ianao Andriamanitra ary anangana izay rehetra maty teo amin'ny fiainanay ianao. Misaotra Tompo. Halleluia. Amen. Maka toerantsika rehetra. Dia arabaina avokoa ianareo rehetra izay efa tonga eto androany. Arabaina toy izany ianareo izay manaraka ny fotoana amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na ny Facebook. Androany vaovao mafaly ny entiko anareo izay rehetra maty teo amin'ny fiainanareo na tamin'ny lafininina na tamin'ny lafininina no Jesosy Kristy izay efa maty teo ambony azy fijaliana nalevina natsangana tamin'ny maty dia ho velona indray. Halleluia. Zao Jesosy no fananganana maty sy fiainana izay rehetra mino ahy na dia maty azy teo velona indray. Amin'izao volana farany melony ny marana taona izao dia ambara amintsika ampinoana ny fahavelomana hoe eo aminao. Eo amin'ny lafiny famelomana tena ve velona izay maty eo aminao. Eo amin'ny lafiny bizina ve ho velona izay rehetra maty eo aminao. Eo amin'ny lafa tokantrano sy fanambadiana ve ho velona izay rehetra maty eo aminao. Inona ihako taiza ho aiza teo fiainanao no nisy fahafatesana amin'ny anaran'i Jesosy ho velona izany. Halleluia. Amin'izao fotoana izao tsika dia misaotra an'Andriamanitra fa manandreto vahiny reto isika izay miaraka amintsika. Eo ny pasteur Robson Simon mivady. Eo ihany koa ny pasteur Hery Mampionina mivady. Raisika ampiafatana izy ireo. Ka omentsika avy hatrany ny sehatra ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Robson Simon hitondra tenin'Andriamanitra. Inareo kosa maka toerana izany tompoko. Halleluia. Tsy mijanona antehaka mafy. Alléluia. Mpanetretena no hijoroka eto anatriantsika rehetra mba afako mizara ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ataon'Andriamanitra atao anatiko ho ataon'Andriamanitra aminao anie zany. Dia faly be miarabantsika fiangonana fiadanana tompoko ary mirarentsika hitombo ho amin'ny fahasoavana ny tena koa izany. Halleluia. Zao no lazay ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ozy izy dia mamaly soa ho an'ny olona izay mazoto mitady azy. Ianao tonga eto izany tokony ho valiana soa daholy. Tsy izany hamaly soa anao fa le Andriamanitra miaraka amintsika eto hamaly soa anao izy. Amen. Araka ny tsodrano izay fanontinoany ray aman-drentsika teo izay endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanao androany dia ho resy daholo zany. Halleluia. Ary na iza tonga eto izy androany ka marary na aretina voatonga androany na aretina efa ela tao aminao tao fa tonga eto ianao androany
ny valosoa ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ihany koa dia fanasitranana ny aretina rehetra. Alleloia. Ka dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ity fotoanandroany ity andaontsika harivavaka tompoko. Harivavaka tsika. Raha mety dia asandrato ny tananao dia mivavaha. Ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Indreto izay tonga eto amin'ity tranonao ity androany. Mivavaka aminao izay satria miaino ny fivavaka ianao. Mba ataonao aminay ny famindraponao, ataonao amiko mpanomponao, ary ataonao amin'izao fiangonana rehetra izay tonga eto izao. Ka na iza tonga eto androany dia mamalisoa azy ianao, mampahery azy ianao, manasitrana azy ianao, manafaka azy ianao. Alleluia. Misaotra Tompo fa miasa eto ianao, mamelanao hiasa eto afana masonao, mba hikasika ny olona rehetra izay tonga eto androany. Mamelanao hiasa eto mba hikasika ny olona rehetra izay tonga eto. Amen. Na manositra mpanomponao ianao, osoranao amin'ny ositry ny mpitory-teny, manositra ny vavaka ianao androany. Taka ny vava ny efa mahay Andriamanitra, manositra ny sofin'ny fiangonana ianao, mba handraisan'ny hafatra avy aminao. Mamelanao hiasa eto afanamasina. Tsy misy sain'olombelona miasa eto, fa ianao fanamasina no avelako hiasa eto androany. Miasa afanamasina, miasa afanamasina. Kasiony olona rehetra izay tonga eto, kasiony olona rehetra izay tonga eto. Mandray izy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, voninahitra dia ho anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ito ihany tsika iresaka ny amin'ny fanampitondra fahafatesana sy ny ozin'ny fahafatesana. Ary ho arahantsika tsodrano zany androany mba tena amarana ny taonam-pifaliana daholo ny fiangonana. Amarana ny taonam-pifaliana daholo ny tsiraray avy. Alleluia. Andao sokafantsika ny baibolitsika ary tompoko ao amin'ny bokin'ny Ezekela toko 7:30. Ezekela toko 7:30. Vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Tao amiko ny tanan'i Jehovah, ary ny fanahy nitondran'i Jehovah nivoaka, dia napetrany teo amin'ny loha safeny taolanao, ary nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indro ireo betsaka dia betsaka teny amin'ny loha ireo, ary indreo maina dia maina ireo. Maninona olona taola maina? Maina dia maina. Maina. Tingamba ny tena degréana fahafatesana ambony indrindra. Maina dia maina. Hitanao, neny mbola vakitsika ny teny rehefa avy eo fa ohatra ny te hiresaka kely fotsiny. Neny Marta, ny anadany ny levina 4 andro tao am-pasana, efa nisakanan'i Jesosy hoe tena efa maimbo zay, tena efa maimbo, fa ity tena efa maina. Azosika ty ilay tena degré ambony indrindra zany, tsara ny tompo hoe. Za zany mampahery hoe na manao ahoana ny fiainanao androany tsy maintsy mitsangana io. Tiara taolamaina mitsanganako. Ny anao nga taolamaina, ny anao nga tsy taolamaina e. Ny anao fiteny any avaratra any, ny anao mety torana mipetraka fotsiny, mety mizarakaratra, mety torana fotsiny ny anao, fa ty tena efa taolamaina. Ny Tabita mo mbola teo ambohitra le razana, ny zanak'ilay mpanapaka tao amin'ny sinagoga mbola vao maty ihany koa, fa nataolamaina, na maty vao eo, na torana mipetraka.
na efa maimbo tenenao amin'eo akaikinao na efa maimbo fa lo le izy moa tsy dia hita loatra le fofony le faty fa le endrika ny hita eny amin'ny tare indraindray zay no tonga le tao amin'ny Facebook hoe soranao sa tsy soranao rehefa maty daholo ny zavatra rehetra tsy misy fifaliana zany olona eo akaikinao io jereo izy samy mbo mijery eo akaikiny misy fahafatesana avy ao tsisy dia famaty fa tsisy fahafatesana fa zao raha misy aho mahazo mafy izy niany tenenao akaikinao raha misy aho mahazo mafy izy niany hoe alleluia andininy fahatelo angampitsika zao aroa Jehova tamiko ry zanak'olona moa mety velona ihany va ireto taolany reto aroa zao Jehova tompo ianao no mahalala dia hoy indray izy tamiko maminany amin'reto taolany reto ka ataovy aminy hoe ry taolamaina miainao ny tenin'i Jehova zao no lazainy Jehova tompo amin'reto taolany reto indro asiko fofinaina ianareo ka ho velona ary asiko ozatra ianareo ampaniriko nofo hosaronako hoditra ianareo ary asiko fofinaina ianareo ka ho velona ka dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehova dia naminany aho arak'izay efa nandidina alleluia ny tsodrano rehetra raisitsika ao anatin'ity roa volana farany ity dia ho raisitsika ho faminaniana daholo raisitsika faminaniana za koa androany mba aminany aminao rehefa ny faraparany toroteny any dia raiso tena raiso faminaniana ho anao ny tsodrano zay tononoko zany dia naminany aho arak'izay efa nandidina ary noho ny efa naminany dia injany nisy feo ary indreo nietsiketsika halleluia naninona le taolamaina nietsiketsika tenenao akaikinao taolamaina ary mietsiketsika ny fanatonatona ny taolana samy nanatona ny taolany namany avy ary hitako fa indrona ny rozatra sy nofo ary ny sarona hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy dia hoy izy tamiko maminany amin'ny fofinaina eny maminaniry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe zao ny lazainy Jehova tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina tsotsofo ireo voavony ireo mba ho velona izy dia naminany arak'izay efa nandidiny ay aho ka dia nidirany fofinaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy ary marobe dia marobe tokoa dia hoy izy tamiko ry zanak'olona hitanao reo taolan'ireo taranak'Israely anie reo taranak'Israely reo taolana main'ireo zao ny zavatra teneniny maina hony ny taolany levina hony ny fanantenany fongotra hony izy ho amaminany ataovy aminy hoe zao ny lazainy Jehova tompo indro ry oloko iza hony ry oloko olon'Andriamanitra fa mivadika taolamaina zany hoe possible zany misy pino mahery be eto fa vita farazana Andriamanitra anao fa fotoana androany nefa fananganana fa za malahelo ry oloko zany anokatra ny fasanao tokony atao amainina pesa ahoana moa sisy zany anokatra ny fasanao tonga tao tamatavy tamin'ny 2022 ngamba 1er novembre fa gaga aho fa tsisy olona mihitsy eraky tamatavy dia nanontaniako le mpitondra bajaji faiza daholo ny olona rangaty raha makany cimetière ianao amin'izao ozy izy any fety be mihitsy any am-pasana daholo ny olona izy ny tany tamin'ny 1er novembre sao dia mbo nisy tany ary zany anokatra ny fasanao ozy izy ampiakariko avy amin'ny fasanao ianao hoetiko eny amin'ny tanin'Israely alleluia
ka dia ho fantatrao fa izany Jehova raha manokatra ny fasanao aho. Androany zany dia fotoana fanokafana ny fasana mba hitsangana ny fiainanao ry olon'Andriamanitra. Amen. Ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo farany ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko. Tsara rangahy zany a. Dia ho velona ianareo. Amponeniko any amin'ny taninareo ianareo. Ilay tany tondra-dronosy tantely io a. Ka dia ho fantanareo fa izany Jehova no efa niteny sady natateraka izany. O Jehova, aloha sitsika tehaka mafy. Alleluia, alleluia. Alleluia. Aloha sitsika resaka kely aloha le fasana. Manana fijoroana vavolombelona io resaka fasana io mantsy. Ho an'izay mbola tia fasana. Matetika ny olona anankiray koa rehefa tena vesara n'ilay fanampitondra fahafatesana izy a. Ohatran'ny tia fasana zany izy rangaha. Manao selfie eny am-pasana. Makany am-pasana miresaka le fanampitondra fahafatesana mihitsy. Misy vehivavy zay mantsy pino any amintsika ny maroantsetra dia matin'ny cancer ny reny mbola tanora. Matin'ny cancer ny ravavin-dreny nanambady vazatany an-dafy zay. Dia izy koa misy fotoana tena manao crise ny reny le olona tratran'ny cancer phase finale reny mihitsy. Ianao mivavaka azy zany tena mahita tena ho vita koa ty. Dia délivrena. Roana le fanany fahafatesana. Dia sitrany izy, velona izy. Fa eny amin'ny saorany, eny amin'ny endriny, hitanao foana hoe hafahafa izy. Ny amenina ndraiky rehefa ao am-piangonana somary miavaka kely ny azy. Amenina ozy izy. Amenina ozy izy. Dia ny tarehany a, hitanao mihitsy hoe ohatrany tsy lavitry ny fahafatesana zany. Dia hitanao le fihetsehampony any amin'le reniny any am-pasana any foana. Ratsy zany io resaka fasana io hoe. Nisy indray mandeha tao amin'ny sekoly baiboly a. Nisy lehilahy anankiray avy any atsimo atsinanana. Mpianatra tao amin'ny sekoly baiboly sud-est. Dia nanontany le mpampianatra tao amin'ny sekoly baiboly sud-est izy a. Hoe aiza misy ny devoly rahalahy any am-pasana ozy izy. Any am-pasana. Tsy dia falifaly loatra le mpampianatra satria le ao anaty baiboly aiza misy devoly eny amin'ny rivotra. Fa zany indray ohatry ny resy lahatra ihany, ohatry ny marina ihany nen'le rangahy ty a. Any am-pasana. Fa tian'ny olona misy fanany fahafatesana makany am-pasana. Indray mandeha efa ela tany amin'ny 2006 tany nandevina zay. Nandevina tao amin'ny fasan-drazanay. Tao amin'le fasam-pianakaviana be reny zany. Dia ozy izy le valalam-pianatra fasana hoe taranankizy nareo ohatrany tena tsy dia faly mihitsy a. Dia niezaka nandresy lahatra teo le rairay aman-dreny taranaka-ranona sy ranony reo. No sa tamin'le zokiko rehetra hoe manino tsika ho raha mba manao fasana. Andao tsika hanamboatra fasana. Dia raikitra raha fanao fasana zay. Dia vita le fasana, nandaniana vola bebe ihany a. Samy nanalanala teo zay dia vita le izy. Dia rehefa vita le izy dia ozy izy le ray aman-dreny. Fianakaviana, hoe tsy maintsy hanaovana fety io. Angalana espasy mihitsy zany dia tena kialasoa. Vita amin'ny fandrina e. Za tamin'ny mamanay hoe ohatrany tsy mety amiko a. Nanaovana an'io ane. Nitaomako ny zareo hoe ndao anao an'io noho ny vavan'le mpiandry fasana fotsiny hoe tarandraikizy nareo mody mifanina fotsiny eo ka. Any rehefa mbo misy maty fa ianao ve maniry faty fa rehefa sanatria misy maty dia efa mbo tsisy hoe tarandraikizy antsony fa atsofoka ao fotsiny. Fa tsy hoe nahazo fahasoavana be na vita fasana. Tonga dia faly le mpanao, faly le fanampitondra fahafatesana hoe faly be reto fa vita ny trano. Alaiko tsirairay amin'izay rehetra.
dia matetika hono rehefa manao fasana ny olona le olona le mitarika iny mihitsy andao anao fasana iny ny vita voalohany ary ty aloha mbola tsy vita fa velona tsara mihitsy dia matetika ihany koa zany rehefa vita le fasana tsy maintsy misy maty foana dia fomba fataon'olona sina vatan'akondro zany eo amin'le fasana fa misaotra an'Andriamanitra zay tamin'ny fotoana nananganana an'le fasana satria tsy dia tao Tananarivo dia paster Claude nentin-dry mamanay tany dia rehefa tonga vita le fasana dia nakany zay dia nakatonay tamin'ny anaran'i Jesosy le fasana tsy mahazo misokasokatra amin'ny anaran'i Jesosy efa folofolo taona mahery zay ny navitany fa tsisy lasa tany mihitsy zay ka fa ao le fasanao tsisy navatan'akondro ary nefa zay mba manana ray aman-dreny papanay fa 70 taona mamanay fa 80 taona mahery fa le fasana tsy aniny satria tsy dia nalefa tany loatra ny saina sy ny fo ka hoy aho hoe ho atsika rehetra zay mieritreritra anao fasana tonga dia fa mivavaha tsara mihitsy aloha fa zay niresaka anao fasana aloha tonga dia vita nisy ray aman-dreny zay tokoa zany zao ohatra nyteny tamin'ny vadiny hoe ndao tsika mba anao fasana ohatra ny endry Simon amiditsika itsy trano anankiray tsy dia anao fasana nitenenany an'izay ny ela dia maty le ray aman-dreny nisy valonanay zay koa niteny ndao koa mba anao fasana mantsen'ireo ray tapo aminy tonga dia vita koa izy azonao ve ohatrany hoe mba marina mafy tsy lany atao fampidirana ny toroteny mba tetely fotsiny aho hoe aza ty fasany fa ny devolony any am-pasana alleloia amen ry afa malala zay tonga manatrika an'ity fotoam-pivavahana androany ity mirary atsika rehetra ho tahin'Andriamanitra amin'izao faraparan'ny taona izao tena misy ny fanampitondra fahafatesana tena misy ny oziny fahafatesana ny devolo no mandainga fa tsisy an'izany ahoana ozy izy ao amin'ny Genesis 1:7 sy 8 raha nanazava tamin'ny Satana ity vadiny Adama izy moa vadiny Adama Eva hoe ka tsy ny azo rehetra kory nandrarany anay tsy hohanina fa le anankiray afovoan'ny say ihany fa amin'ny fotoana hinananay azy ozy izy dia maninona ho faty izahay dia ahoana ozy izy Satana amin'ny 9 tsy mariny zany ozy izy tsisy an'izany fa mandainga Andriamanitra atahorany hitovy aminy nareo dia raha rany tsy hinana n'ilay hazo fa tsisy le voankazo fa tsisy an'izany maty zany ry havano tena misy ny fanany fahafatesana lainga ny Satana izany hoe normal zao zavatra iainanao zao satria ianao mipetraka aty amin'ny tany mahanitra aty amin'ny tany tsy ampy rano tsisy asa sy ny sisa lainga ny Satana zany fa Satana ny eo ambadiky ny fahafatesana amin'ny lafiny rehetra sa tsy zany ve ahoana ozy izy Jesosy ao amin'ny Jaona 10:10 Satana ozy izy maninona tsy avy raha tsy aninona angalatra hamono amen inona ny asan'ny Satana mamono fa ny asan'i Jesosy manome fiainana be dia be Jesosy mampiaina antsika tenenina eo akaikinao miaina mihitsy tsika miaraka amin'ny Jesosy tena miaina halleloia fa Satana kosa mamono zay zavatra rehetra tena tokony mba hiainan'ny olona izy zany no asan'ny Satana ry havana mpamono izy fa Jesosy mpanome fiainana mila hainao tsara zany fa tena misy ny fanany fahafatesana tena misy ny ozina zay mitondra fahafatesana jereo tsara ny tantaran'ireto zanak'Israely averintsika kelikely Ezekela 7:13 sy 12 teo hoe Ezekela 7:13 sy 12 dia hoy izy tamiko ry zanak'olona
iretolany rehetra dia ny tanànan'Israely rehetra. Indreo izy manao hoe maina ny tôlanay, levona ny fanantenanay, ary fongotra izahay. Ahoana ozy izy? Maina ny tôlanay, levona ny fanantenanay, fongotra izahay. Endrika fahafatesana daholo zany a. Rehefa maina moa ny taolana tahaka ny hoe tena maina mihitsy nge ny fiainany. Moa tsy fomba fitenin'ny olona ve zany? Ahoana ny sera rahalahy, ahoana ny sera ranabavy, ahoana ny biziny. Maina e, maina e, maninona hony? Maina hony. Tratran'le fanampitondra fahafatesana koa zany. Tahaka ny nahazo an'ireo zanak'Israely hoe maina ny taolana. Dia lasa manana fomba fitenenana tahaka izany ny olona. Rehefa nytaniana hoe nanahoana ny sera, manahoana ny biziny, manahoana ny velotena, ny valiny dia hoe maina e, tsy tafy e, tena maina. Zany nahazo zanak'Israely. Ozy izy ihany koa hoe levona ny fanantenanay. Tsy misy antenaina intsony anie zany. Tsisy antenaina intsony. Tsy antenaina ny ao amin'ny fahasalamana, tsy antenaina ny ao amin'ny velotena, tsisy antenaina ny ao amin'ny tokantrano, ny ao amin'ny fanambadiana. Tsisy fanantenana intsony. Dia jerena ny endriky ny olona akaiky tonga dia vakiana fotsiny hoe tena levona amin'ny fanantenanay. Fa ny olona tonga eto kosa hitako olona manana fanantenana daholo. Asiotehaka mafy hoe zany, asiorakoraka raha mety amintsika e. Alleluia. Fandroany raha nisany tsy manana fanantenana intsony ianao. Tanao zao ohatra Zakaria sehonin'ny anjely tao anatin'ny fanaovana fisoronana. Hoe Zakaria, hitanao ivadinao io, zay efa tsy natenaina iteraka intsony, ho bevoky izy io. Ahoana sisy Zakaria? Aza mampiresaka e. Aiza koa e, nandrasana foana hatramin'ny fatan'ny rano, tsisy akory fitany maina ve amokatra e. Hitanao, manao fisoronana izy, manao fanompona izy, fa ny fanantenana no hoe mbola isy fitahiana. Za aloha tsy aly zany mihitsy e. Tatony namonjena, tatony no nandraisako an'i Jesosy fanamasina sy ny sisa, fa ny hoe mbola fitahiana zany. Tsy manantena an'izany intsony aho. Manantena foana ka. Mbola eny an-dalana anie tsika io e. Mbola tsy tonga ianao fa mbola eny an-dalana. Sa tsy zany ve? Velomy fanantenana. Anisan'ny asan'ny fanaratsym-pitondra fahafatesana, mamono le fanantenana ao anatin'ny olona, mahatonga azy tsy hanantenana inona na inona avy amin'Andriamanitra. Hoy ihany koa ny zanak'Israely hoe fongotra izahay. Fongotra. Maty daholo zany. Rava daholo, na ny antitra, na ny tanora, hatramin'ny zazamena, maty daholo. Fongotra. Satria tratran'ilay fanahy, tratran'ilay fanampitondra fahafatesana. Fa androany a, andin'ny 12 kosa vaovao mahafaly lehibe. Maminanio sisy. Ataovy aminay zao ny lazain'i Jehovah Tompo. Ino ry oloko, ino ry fiangonako eto Androndrakely. Za nokatra ny fasanareo, osokafana ny fasanareo. Raha milevinao apasana ny fitiavanao dia osokafana ny fasana. Mahitsangana an'izany fitiavana izany ray. Raha milevinao apasana ny fahavelomana, ny ela velona osokafana ny fasana, mba ho ela velona ianao. Raha milevinao apasana ny tsy mahavelotena, osokafana ny fasana, mba handeha tsara ny velotenanao. Na inona endrika fahafatesana, fotoana zany androany, toy izo anokafana ny fasana. Amen. Fotoana anokafana ny fasana androany. Halleluja. Marina ane zany. Olon'Andriamanitra ane zanak'Israely. Olon'Andriamanitra ane tsika tonga eto e. Fa mety sasany amintsika fotsiny mety tratrany fanampitondra fahafatesana io.
ahoana ozy izy nisay ataoko fa 5 fadimy sy fahenina moa manadiny mizana amin'ondro ve ny vehivavy ka ahoana mety manadiny mizana amin'ondro ve ny vehivavy tsy amindra fo amin'ny zanaka nalaokiny kibo mety manadiny ihany izy fa za kosa tsy mba manadino anao zany ary fiangonana indra va vita tomboka vatsy eo ampelantanako ianao ary mandanao dia anatrehako mandrakariva noho izany tsy maintsy sokafana ny fasanao asoteka sorakoraka mafy zay mihiny fa fotoana androany anokafana ny fasana rehetra mba hitsanganany maty ahoana ho Jesosy ao amin'ny Jaona toko 1:20 andiny 5:20 ka hatramin'ny 6:20 ho Jesosy izany fananganana ny maty sy ny fiainana sady mpanome fiainana izy no mpanangana ny maty rehetra. Alleluia. Zay ny mahatsara ny tompontsika ary zay ny natonga an'ilay anjely ny teny mafy andry ry Marie Magdalene sy ry Marie Geneviève misy an'izany ohatra tsisy an'izany rehefa andeha hanositra fatany Jesosy ahoana ozy izy ilay anjely inona ary ty ataonareo ry Maria Marie fa maninona no aty amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona aza alefa ny pasana mihitsy ny finoanao fa saintsainy fa ny Andriamanitra ao mpanome fiainana mpanangana ny maty na inona endrika fahafatesany eo amin'ny fiainanao fotoana androany ananganana an'izany ary tsy maintsy mitsangana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Sa tsy izany ve marobe ireo endrika fahafatesana eo amin'ny fiainan'ny olona fa ny vaovao mafaly moa dia hoe fananganana azy androany mba hamarana ny taonam-pifaliana daholo tsika mianakavy sa tsy izany ve amen. Voalohany indrindra ny ary zay maty ara-panahy rehetra aloha tsy maintsy hatsangana daholo n'ilay fanahy maty rehetra. Alleluia. Ny Romanina toko 5:12 dia mampianatra fa tamin'ny lehilahy anankiray nidiran'ny fahotana dia nahazon'ny olona rehetra ny fahotana ary lehilahy anankiray nidiran'ny fahafatesana dia nahazon'ny olona rehetra ny fahafatesana. Nanomboka tamin'ny Adama zany dia tonga ilay antsoina hoe maty ara-panahy. Tsy zay? Na ihany koa hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra. Izy io tena anisan'ny zava-doza mihitsy ho fahafatesana ara-panahy io. Anisan'ny zava-doza satria ny olona maty ara-panahy dia manakaikikaiky azy eo foana ny fahafatesana ara-aina sy ara-batana. Manakaikikaiky azy eo foana. Ny Baiboly sao mampianatra ao amin'ny Romanina toko 7:5 ny fanahy masina dia miresaka amin'ny fanahintsika fanahy velona sa fanahy maty aloha ny resahan'ilay fanahy masina. Ho an'ny olona maty ara-panahy zany tsy maheno ny fanahy masina miteny aminy ao anatiny ao. Ny olona velona ara-panahy ihany no maheno ilay fanahy masina miteny ao anatiny. Ny fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Voaka ny trano zany ianao dia miteny aminao ny fanahy masina ianao ne zanako ianao ne ho any an-danitra ianao ne zanako zany eny miadidy anao zany mitondra ny fiainanao tsy misy zavatra tonga ho azy zany eo amin'ny fiainanao fa iny mihitsy ny lalana hitondran'Andriamanitra anao. Ianao tsy maintsy mandresy ao anatinao ao zany no miainga ilay fifaliana sy fanantenana lehibe fa ianao le tsy ho resy zany mihitsy. Ianao le tsy maintsy tafita ary mandrakizay efa miandry anao asoteka sorakoraka. Alleluia. O Jesosy mantsy ao amin'ny Jaona toko 4:20 Andriamanitra nefa fanahy. Inona ho ny Andriamanitra? Dia izay mivavaka aminy dia inona ny vavahana? Fanahy. Tsika olombelona dia fanahy mipetraka ao anaty vatana. Ny olona anankiray velona zany dia olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary io ilay fifandraisana amin'Andriamanitra io ilay mahatonga anao tsy ho kivy zany mihitsy. Raha vao maty ara-panahy. Gidra be raha vao maty ara-panahy.
tsy maintsy ny fihetseponao no mitondranao raha vao maty ara-panahy ianao tsy zay tsy maintsy ny sainao ny fihetseponao no mitondranao dia iny amin'izay le mitondra amin'ny fahakiviana dia iny amin'izay le mitarika ho any amin'ny fahafatesana zao ny fitenin'ny be saraka tavaratra azy hoe raha mananty foro sitrany maty midikan'izany dia hoe raha ohatra zao foana aloha maty tsy manana fifandraisana amin'ilay Andriamanitra ao anatiny izy fa le zavatra hitany le zavatra iainany zany ny marina eo amin'ny fiainany noho izany voalohany indrindrany zavatra tena ilaina fananganana amin'izao faraparan'ny taona izao dia ny fananganana ny fanahintsika mbola ho tsara venao tena mbola pino tsara venao tena mbola miaina amin'izany fiadanana zany venao ny tena pino miaina amin'ny fiadanana manindra ny tena pino miaina amin'ny fiadanana fa ho an'ny pino maty ara-panahy tsy maheno fiadanana ao anatiny ao ntsony izy ka satria le fanahy tokony iaino azy mihitsy ny maty zay no natonga ny Davida indray mandeha ao amin'ny salamo 150 andininy 220 dia zao ny vavaky Davida asa raha marina zany io marina ao no sisy Davida salamo 150 andininy 220 ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toany fanamazoto aho ny olona voavonjy ny olona nateraka indray ny olona velona ara-panahy dia olona manana inona manana fifaliana manana fifaliana tsy miankina amin'ny vola be anao any amin'ny banky fa ao anatinao ao mihitsy satria efa voavonjy ianao efa olona ara-panahy ianao dia enonao ao anatinao ao fa misy fifaliana ao azavato hoe iza daholo ny tonga eto maheno fa misy fifaliana ao anatiny ao hoe asioteraka mafy halleluja halleluja misy fifaliana ao anatinao ao tsy azony satana fitany ianao satana tsy miova foana ny asa rehetra amin'izay miankoho feto amiko meko anao zao tontolo zao sy fanapahana zay foana ny satana raha vao manao fifanarahana aminy ianao malaky mahazo veo ity malaky mahazo vilà misy pisiny malaky manana zavatra be dehibe fa rehefa aveo ianao satana tsy manome gratos zany tenenao kaikanao tsy manome gratuit zany satana tsy ho azony satana mihitsy ny olona manana fifaliana tsy maniry fiainan'olona za tsy maniry fiainan'olona zany ampiatsara le fifaliana omeny Jesosy tenenao kaikanao za koa tsy maniry fiainan'olona zay no navoan'ny Asafa isaka fomaraina io fiainan'olona rehetrarehetra io sambatra 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 fa tsika tsy tokony ho tahaka izany ka raha ohatra ka olona velona ara-panahy raha maheno le olona ao anatintsika ao ny tena olona dia le fanahy ao anatinao ao io le mifamatotra amin'Andriamanitra isan'andro Andriamanitra fanahy ny mivavaka aminy koa dia fanahy amen dia mahatsapa fifaliana hoy Davida hoe ampidio amiko ndray Andriamanitra Davida zany nahatsapa fa naninona le fifaliana lasa le fifaliana tenenao kaikanao raha efa nahazo azo taona ka matory dia tsy maninona fa raha mbola tanora matory idinako eny ianao Davida zany dia natsapa fa naninona lasa le nanariny natana mpaminany izy nanariny natana nanaovany natana tantarakely hafahafa zay nisy lehilahy izy sahirana mahantra ondry anankiray ny anazy ondry vavy ray
karakarainy tsara ampandrony misy fotoana tena revli aminy mihitsy ara tena raha efitrano aminy mihitsy io ny anazy io raha io fa nisy lehilahy ndray ozy izy naninony nanana ondra manosy aomby be de be dia ndray mandeha nisy vahiny tonga tao amin'le iny ty le manan-karena zay tokony aminona ondry tsy nafohy namony tamin'ireo bibiny reo izy fa nen'le mahanitra terinina ninny nalainy dia nomeny an'le vahiny rehefa naheno an'iny Davida tena hitany Davida hoe tena tsy mety zany ranga tena tsy mety zany izany navitany zany tena tsy mety zany dia ozy izy natana hoe enao no nanao an'izany efa nataon'Andriamanitra ho mpanjaka ianao efa nomen'Andriamanitra anao hatramin'ny zanaky ny mpanjaka ho vadinao efa nomena fananana rehetrarehetra io ianao le an'olona kely anankiray tarindray nalainao ndray nanomboka teo Davida ny tsy nanana fifaliana intsony kivy izy nitanondrika izy menatra izy tamin'ny fahotany satria sady namona ny Oria izy no naka amin'ny Batseba sady ny vonono zany ny lahy no nalainy ny vavy menatra izy zay no natonga azy nangataka tamin'Andriamanitra ahoana ozy izy ampidio amiko indray ny fifaliana amin'ny famonjena anao takany hoe atsangano indray ny fanahiko ry ava-malalo ny fotoana androany dia fotoana fananganana ho atsangana ny eny fananao manomboka manana fifaliana indray ianao manomboka eninao mihitsy any anatinao any misy fifaliana misy fiadanane asehorakoraka mampiseminao zay zay zany le fahafatesana voalohany inona le fahafatesana voalohany fahafatesana ara-panaly izy faharoa iresaka zavatra kely anankiefatra tsika androany faharoa ny endriky le fahafatesana ihany koa le zavatra vonoiny Satana akoatran'le fanany resantsika teo le velotenanao mihitsy no vitainy le velotenan'olona le asa mihitsy zany ny tena araka ny efa nitenentsika tery am-boalohany hoe maina tena maina rangaha marina mafy tena kivy sy ny sisa le velotena hitanao ao amin'ny Genesis toko 4:1 nahazo an-kaina tao aorianany namonony any Abela rahalahiny Genesis toko 4:2 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy ary ankehitriny dia voaoziny ianao hiala amin'ny tany honenana zay ny vava hitelona ny rano rahalahinao nalatsaky ny tananao raha miasa ny tany ianao tsy mba vokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy pirenireny eny ambonin'ny tany ianao mila itsika tsara zany le asan'le fanampitondra fahafatesana ao amintsika mba hahafahantsika miady aminy mba hahafahantsika manilika azy voalohany indrindra aloha raha le fanampitondra fahafatesana ara-panahy manaova tahaka ny Davida mifona amin'Andriamanitra mba mindra fo aminao izy ka nangana indray ny fananao amen alleluia faharoa ihany koa jereo sao dia tratran'ity zavatra anankiray ity ihany koa ianao ohatrany hoe miasa ianao fa ny vokatra tena tsisy miasa ianao tsy arakaraky ny eritreretanao ny karama mety misy tsy mahazo karama mihitsy mivarotra ianao ohatra mivarotra voamaina maty hatramin'ny vola ampiasaina na havadika ao fivarotana fripy indray mandiky ny dirany trosan'olona na havadika ao fivarotana legioma bénéfice-ambotraka ainao zany bénéfice-ambotraka zany le tombony lasa sakafo
tsisy vola mipetraka mihitsy tsy mahavokatra lasa manjejena lasa mirenireny eny ambonin'ny tany ohatrany hoe tsy hitatsozy atao tena ngamba makany Kanada sisa farahevitra fa ny ozina koa nefa kay izy ny tafiditra lohanao anaty avion makany Kanada zay atao tsisy mety daholo zay zany ny fiseho an'ilay fanampitondra fahafatesana na lay ozy ny fahafatesana lay velotenanao mihitsy ny vonony lay velotenanao mihitsy ny tena tsy tafa dia lasa mirenireny lasa manjenjena tsisy asa indraindray mahazo asa kely iny na voaroka na tsy voalony karama kivy le devolony ao ambadiky le izy fa soa ihany nisy fotoana tahaka izao mba hahafahantsika manokatra amin'ny fasana mba hahafahantsika manamotsamotsana n'ilay fanampitondra fahafatesana mba ho amin'ny fahavelomana ny fiainanao amen taka n'ilay tantara tao a Jeriko ihany koa ao mpanjaka faharotoko faharoandiny fasivy-ambinifolo hoe niasan'ny olona namboly ny olona fa tsy navanimboly nambolena zany tsy arakaraky ny vokatra tsy mahampy mandava-taona ny vokatra vetivety ihany dia lany zany ny zavatra nisy tao Jeriko tsy nahavanona mihitsy tamin'ny velotenany sahirana kanefa tsy maintsy mamelotena ary ny teny fikasan'Andriamanitra ane tahaka izao hoe Jeremia 7:17 isika io sisy takan'ny hazo maniry eo amoron-drano tenenao kaikanao takany hazo eo amoron-drano ianao hoe dia tsy mampitovy an'ilay hazo eo amoron-drano sy ilay hazo tsy eo amoron-drano ohatra zao aminay any Maroantsetra any maitso foana any maitso foana satria feno rano ilay tanàna misy rano foana zany dia maitso foana ilay tanàna maitso foana ny tsy mampitovy azy ny hazo anankiray rehefa tsy eo amoron-drano dia miandry ny oran'andro latsaka zay vao mba velona izy da rehefa harivarivotsika dia ho avy amin'izay ngamby izy ty androany kone ho avy tsy avindray mety ho avy amin'izay nga maniorana rapitso ameninao tsy avy dia me malazo ihany me maina ihany farany tonga any amin'ny fahafatesana fa tsy taka izany ny hazo maniry eo amoron-drano tsika pinonge no arina takan'ny hazo maniry eo amoron-drano tsy miankina amin'ny zava-misy ato ambonin'ny tany mihitsy hoe krizy hoe zao sisisy fa miankina amin'Andriamanitra ihany ka raha mbola matoky an'Andriamanitra ianao raha mbola mino an'Andriamanitra ianao dia zao ny lazain'ny Baiboly ho maitso foana ny ravina tenenao kaikanao maitso foana ny ravina eo ary mbo jereko samy maitsomaitso zany hoe alleluia maitso foana ny ravina maitso foana ny ravina indraindray misy olona voafitaka mihitsy manantona anao mba hampondra amin'ny 500 millions any aloha zany ve fahitanao zany ve fahitanao manana 500 millions satria maitso foana ny ravina amen tsy maty le fanantenana ary tsy mitsahatra mihitsy ny famohany amen tsy azo tenenina amintsika mihitsy zany hoe kidiara-tsaretsy zany ambony ambany ambony ambany fa ny atsika tsy mitsahatra ny famohany zay nitahinao Jehovah dia vota mandrakizay vota mandrakizay ianao tsy ho resy zany tsony ianao efa voasoratra fa vota ianao azo maniry eo amoron-drano zay ny teny fikasana ka faratratra n'ilay fanampitondra fahafatesana atraiza volony dora atraiza vizatsy ny jery misy tsy mahay volony dora ndray koa ve tro misy miteny hatreto fahatelo ny ataon'io fanampitondra fahafatesana io ihany koa ty koa raha be ty
eo amin'ny resaka fanambadiana be dia be ny olona misaraka rehefa mifaraparana ny taona be dia be mahagaga ohatra zao any amin'iny faritra varatra iny amin'iny marontsetra mananara ny talà iny ohatra hoe marontsetra mananara zao na tsy nety mihitsy ary aloha ny resaka lavanilina tatoato dia misy any jirofo manamanam-bola kely any ny olona rehefa manomboka oktobra novembre décembre janvier février fa ny vola miditra fa ny olona indray eo vao hoe hisaraka tsika ndao hisaraka tamin'ilay mamay be le voky ravinanana iny tsisy misaraka za mahagaga tsy hitanao mahagaga ve zay mihitsy ny asan'ilay fanampitondra fahafatesana tamin'izareo roa mbola natory tamin'ny tany bisou câlin fakaty ohatrin'inona fa rehefa nanomboka nahatsangana trano na vidividy fanaka tao an-trano nahazo fiara tsy aloha ve misaraka amin'izay ohatrany tsy tiako tsony ianao ohatrany tsy tiako tsony inona ny tena tsy itiavanao ianao ilay mitsakotsako mihitsy tsy tiako tsy mamorona fa zavatra tena misy zany misy vehivavy zay tany marontsetra tany zay ngamba nilazana azy hoe tena maty le fitiavana ao anatiny indray manday izy nanary ny vadiko mahoty any vadiny dia ozy izy za tsy mahay an'izany tsy mahay an'izany tsy mahay mity izany le fitiavana mihitsy ny maty dia zay lehilahy miaraka aminy zany amin'ny voalohany tiny fa rehefa miaraka amin'ny elaela eo dia na le lehilahy mitsakotsako ara dia tsy tiny ka rehefa voaroaka mmpanofatrano maromaro tsy maintsy miova ny fitsakonaoko sa tsy miovana ianao ny tanora rehetra zany mila mivonona daholo hoe rehefa kelikely voaroaka mmpanofatrano ny vadinao dia iova ny fitsakotako tsotra fitsakotsako zao nareo roa aloha makary amin'ny gastro manao selfie tsisy farany rehefa kelikely na ianao mijery azy mitsakotsako ary manomboka kivy ka le mpanofatrano efa lasa daholo dia mahagaga ny sasany indray ny angofo ny lehilahy io fotsiny inona moa ny antony isaranao tsy tiako ny angofonao ny hoanao tsy tiako andriamanitra anao so ihany fa efa misy ny faux ongle atao faux ongle any rehefa tsy tiany ny tiako tenenina hoe tsy dia misy antony tena hoe be ny sarana rehefa ao le fanampitondra fahafatesany zavatra tsisy dikany fa inona ny tena antony isaranao aminy leo fotsiny leo fotsiny misy anabavy anankiray zay ara nanontaniana fa inona ny tsy tiava tsy tiako ohatran'ireny voay ireny tanana voay ireny izy misafosafo tsy le voay eritreretinao fa le voay any anaty rano mihitsy ohatran'ny azonao zay le fanampitondra fahafatesany misaraka mamorona misaraka mamorona misaraka tsy mety hita mihitsy le tena tiany angamba mitady andry anjely Gabriel izy aiza nahitanao ny anjely Gabriel tsy maintsy lehilahy misy angofo sy misy voaroaka mpanofatrano amaraparantsika ty fa efatra idiran'le fanampitondra fahafatesana daholo nyresantsika ny ara-panahy pino mahery be tampitambika eo lasa na manao amainina ry izy mavesatra be nyresantsika teo ihany koa le velo tena nyresantsika teo le ara-pitiavana le fanambadiana dia fa efatra farany ny Samuel voalohany toko faharoa andininy faraika amin'ny telopolo tena tsara raka misy an'ity écran ty ka Samuel voalohany toko faharoa andininy faraika amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy indro avy ny andro zay anapahako ny sandrinao sy ny sandry ny taranadrainao ka tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao ahoana ozy izy tsy hisy lehilahy amin'ny oziny
fitenin'ny olona azy any avaratrany dia hoe diditra, misy diditra ratsy, tsisy tratrantitra. Raha vao miakatrakatra eo amin'ny 50 taona, 80 taona, vita. Indraindray eo anatin'ny fianakaviana anankiray efa tsisy olon-dehibe intsony. Rehefa mbo misy fetifety atao dia mandeha miangavy ray aman-drenin'olona hafa. Ndao nareo mba ataonay solona ray aman-dreny, fa aizany ianareo efa lasa daholo ry zalahy. Tsisy tratrantitra. Satria zay mihitsy ny asan'ilay fanany fahafatesana, zay mihitsy ilay ozona misy ao amin'ilay fianakaviana, zay rehetra nahazo azo taona, zay miakatrakatra dia maty daholo. Rehefa manomboka feny 80 taona, 50 taona mahery, dia efa miomankomana hoe tonga dia efa fandrifandria kokoa zany ny toerana atao pasana. Tsy haiko raha misy takan'izany eo amin'ny fiainantsika, fa ny fotoanandroany moa nampahafantarina fotsiny zany, fa ny fotoanandroany mba ahafahantsika tena mamotsana, manapotika tanteraka an'izany, ary manangana ny fiainantsika ho amin'ny fahavelomana, ka tsy ho hita eo amin'ny fiainantsika intsony zany. Indray mandeha nisy ray mpianakaviana nresaka tamiko dia hoe paster, tsy haiko mihitsy izay mahazo anay. Isa-taona, tsy maintsy mandevona foana. Fa tsofoko rano, zany fahasanrazanao zany ene, tsy ho hitanao mihitsy ampolopolony taona maro, tsy ahitan'izany mihitsy ane enao ry fiangonana. Ny maty ve moa tsy hisy ho faty, fa mbo tsy isa-taona kosa e. Na hoe isaky ny 2 taona, misy mantsy fianakaviana tena tahaka izany mihitsy a. Isaky ny 2 taona zareo tsy maintsy misy maty foana. Dia zareo somary misotrosotro toka zay, dia ozy izy ny olona vokatra ty e, ty nge grave be ty toka ty e. Fa le tsy misotro indray, matin'ny accident, tratrany loza. Zay tsy matiny ty zany, tratrany loza. Fa isaky ny 2 taona, tsy maintsy misokatra ny fasana. Tsika tsy matahotra ny ho faty a. Lazain'i Paoly ary hoe Kristina toy ny avelomako ary fahafatesana no zoko tompony. Fa tsara ihany aloha mbo ela velona e. Tsara ihany mbo miaraka amin'ny zafikely, mbo miaraka amin'ny vady aman-janaka, sa tsy zany ve? Fa rehefa tonga ve moa ny fotoana, tsara lavitra ngeny ihany, sa tsy zany ve? Zany hoe raha mbola azo resena, andao resena ihany aloha e. Amen. Ny amarana koa azy raha dia iverina any amin'ny Ezekely tsika e. Ezekely toko 7:30, 4. Nga ty tsy amarana koa azy, amarana koa azy hatramin'ny farany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy, dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'ny reto taolany reto, ataovy aminy hoe ry taola maina, miaino ny tenin'i Jehovah. Amen. Halleluja. Farany taona tahaka izao zany a, fotoana tena andraisantsika zay lazain'ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Alao zay lazain'ny tenin'Andriamanitra ihany ny marina amintsika. Na inona teny avotsotry ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity novembre ray manontolo, desambra ray manontolo ity, dia raiso tsy hodrano ho anao manokana, faminaniana ho anao manokana, raiso daholo, aza mianahana mihitsy a. Fa raiso daholo. Ahoana ozy izy lazain'ny tompo Jesosy, meko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy, matitoko 4:7, zay vahanao etỳ ambonin'ny tany, dia ho vahako koa any an-danitra. Zay rehetra teny votsotra eto zany amin'ity novembre desambra ity, dia raiso daholo. Satria velona ny tenin'Andriamanitra, satria mahery ny tenin'Andriamanitra, ianao koa velona, ianao koa mahery, satria ianao nahazo tenin'Andriamanitra, nahazo tsodrano, nahazo faminaniana, asioteka, asiorakoraka mafy. Halleluja. Sa tsy zany ve? Zao a, amin'izao fandalovako eto zao, mbo andray anjara kely koa, satria mbo mpanompon'Andriamanitra kely koa, mba hitsodranao tsika, mety ve? Raiso ray olona, mbola hivavaka ao anao rehefa avy eo a, apoka tsika ny lohany dia volom-potona fahafatesana. Fa raiso aloha zao tsodrano zao, le Exodus toko 7:12, raiso asandrato kely ny tananao raha mety, dia teneny hoe raisoko zany. Amarana ny taona am-pifaliana ny ianao.
amarana ny taona ampifaliana nenao reo Egyptianina rehetra hitanao hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy tsy hitanao tsony amin'ity farany taona ity, tsy hitanao tsony amin'ity farany taona ity. Reo endrika Egyptianina tandidona Egyptianina isaky ny farany taona manakorotana tokantrano, mitondra aretina any amin'ny hôpitaly, mampahantra, mandrava velotena, tsy hitanao tsony zany amin'izao farany taona izao. Mitsodrano anao a fandresena lehibe ny amarananao ny taona, fandresena anangana anao any Andriamanitra. Tia fa mafy izay mino hoe asy orakoraka mafy. Halleluja, halleluja, halleluja. Dia ahoana koa faharoa farany Ezekela 7:7 ihany andininy 7:20. Ahoana ozy izy? Ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko, ataoko ao anatin'ny fiangonana Androndrakely ny fanahiko Jehova. Dia ho velona ny fiangonana, amponeniko any amin'ny taninao ianao. Tany tondra ronono sy tantely io a. Dia ho fantatra fa izany Jehova efa niteny sady natateraka izany ho Jehova. Ataoko ao anatinareo ny fana masina. Ahoana ozy izy ny Efesiana? Efesiana 2:2-4. Efa nataon'Andriamanitra ho fonena ny fanahy mandrakizay isika. Inona hoantsika? Fonena ny fanahy. Aiza ny fanahy mipetraka? Misy trano a mahakamo mody any aminy. Rehefa tena hoe trano be korotana, ody ndray. Kamo be mitsy ody. Satria ody aiza? Tena hoe nokakely ody any amin'ny be korotana hoe. Mba tena tamanao anatsika ve ny fanahy masina? Fonena ny fanahy isika. Fonena ny fanahy isika. Halleluja. Sa tsy zany ve? Romanina 9:20. Ilay fanahy monina ao anatinao, ilay fanahy mipetraka ao anatinao, ilay fanahy nanangana an Jesosy tamin'ny maty. Io fanahy io koa anangana zay rehetra maty. Tsy misy avela ny fanahy masina maty zany. Mitsangana daholy, mitsangana ny fanahinao, mitsangana ny velotenanao, mitsangana ny tokantranonao, mitsangana ny fahasalamana. Le fanahy masina ao anatinao anangana anao. Asio teka. Hitanao. Isaia 2:2 tena farany a. Fanahy masina io mantsy a dia fanahy fanoloran-tsaina, mamety olo-tsainanao io. Ianao zany voavoaka ny trano zany ianao dia efa ketriketrika be mihitsy. Tenenina eo akaikinao mampiasa kôkô miaraka amin'ny fanahy masina. Ketrika. Ainao mity ny vadinao. Ainao ny tena manao ny velotenanao. Tena sa tsy zany ve? Ny tompony ahitantsika rehetra. Asaiko ny fiangonana hitsangana amin'ny toerana misy azy tompoko. Hivavaka tsika andray ilay fanahy. Fanahy izay fanampanantenan'Andriamanitra ho atao anatintsika. Avelao tena azo toerana izy androany. Asandraton'ny tananao ary. Halleluja. Androany isy raharaha eto androany. Androany tsika hita devoly be dehibe resy. Ary androany tsika hita fiainan'olona maro be mitsangana. Misoran'Andriamanitra, misaotra Jesosy. Nentinao teto amin'ity tranonao ty androany. Na enao zany teninao zany androany. Satria tsy tianao hijanonao am-pasana. Tsy tianao hijanonao am-pasana. Alefa, samy mivavaka mafy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Halleluja, halleluja. Isy raharaha eto androany. Zahay efa mahita ny Satana toratorana mihitsy androany. Zahay efa mahita ny Satana vita mihitsy androany. Androany andray fanafahana daholo zay toka eto. Oh, halleluja. Misaotra Jesosy. Rapa yaserebere ganda sayarama. Erekendese yeremebebebe. Misaotra Jesosy. Isy raharaha eto androany. Amen. Mahita olona be dehibe mandray fanafahantsika. Mahita olona be dehibe mandray fanasitranantsika.
mahita olona be dia be feno fifaliana. Amen. Misaotra Tompo, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teninao. Amen. Amen, 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 amen. Etenao. Oh, rabababaya sidididididi. Rabababaya sidididikadaso. Oh, etenao. Misaotra Andriamanitro. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra fa eto ianao. Angina ary isika tompoko, angina isika. Inona le asan'ilay fanampitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanao? Androany raiso fanafahana. Raiso fanafahana androany. Mazao ny fitoeranao ary mba andraisanao fanafahana amin'ity androany ity. Miomana daholo andray fanafahana. Asandrato ny tananao ary avelatsika ny fanamasina iasa eto. Ndao tenentsika ny fanamasina milanao. Ataovy mihitsy atonga anao tsy ho tompon'ny tenanao intsony, fa ny fanamasina no mitondra anao. Alefaso, alefaso. Rababababa. Eto ianao, ianao manokatra ny fasana, ianao manangana ny maty. Eto ianao manapatapaka ny tendany devoly. Amen. Ramamamamabebebebebebe. Ramamamamabebebebebebe. Rab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 a. Eto ianao izay endrika fahafatesana rehetra androany, resany androany, resany androany. Amen, 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 amen. Amen. Orebebebebebebebabababababa. Angina ary sika hoe asandratian'ny tananao, mitohy midina ny fanamasina. Alefako any aminao ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Mitohy midina ao anatinao, mitohy midina. Hitanao, tsisy olona na dia ray ary tonga eto ka tsy handray fanafahana, mandray daholy. Aingana mandehana. Ry fanampitondra fahafatesana, lasenao, lasenao, lasenao. Fanampitondra fahafatesana velotena mandeha aloha. Reo maty velotena rehetra, mialy Satana, alefa, alefa, alefa. Hey, hey, alefa. Alefa, alefa. Asio batery kely amin'izay taitaitra tsara izy. Alefa, aingana, alefa. Reo fanampitondra fahafatesana amin'ny velotena. Velotenanao tsy mety mandeha, ny asanao tsy mety mandeha. Alefa, mivoa, 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 mivoa. Hey, hey, mivoa. Mandiana, mandiana, mandiana oza. Fanampitondra fantrana, fanamampahatra olona, fanamandrava velotena, fanampitondra faty antoka, fanampitondra faty antoka. Miale, nareo reto lolo reto raiso. Nareo reto aloha reto raiso fanafahana. Nareo le ao ampovoany ao raiso fanafahana. Ho anareo ary afara ary azavariana, nareo koa mandray. Miale, 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 miala fanafahafatesana, miala fanafahafatesana, miala fanafahafatesana, miala fanafahafatesana, miala fanafahafatesana, miala fanafahafatesana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahafatesana ara-belotena rehetra miala. Tsy mety mahita asa ve ianao? Resa fanampitondra fahafatesana. Miala aingana, miala amin'io tanora tonga eto io, miala amin'io lehilahy io aingana, miala amin'io vehivavy io. Fanampitondra fahafatesana amin'ny velotenany, mahatonga azy tsy mety mahita asa. Miala, miala oza, miala, miala, miale. Mandiana, mandiana ary fanafahafatesana, mandiana ary fanafahafatesana, fahafatesana ara-belotena. Zay rehetra manana, zay rehetra misy an'izany fanampitondra fahafatesana amin'ny velotena zany, mandray fanafahana daholo androany. Miala zany aingana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mivarotra ianao fa tsy mahazo tombony, mivarotra ianao fa maty hatramin'ny vola ampiasaina. Misy devoly ao ambadika zany,
Fanafafatesana amin'ny anarany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. 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 Za mahita fanahy be dia be miala. Za mahita fanahy be dia be milefa. Miala, 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 miala. Fanampitona fahafatesana. Yale, 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 yale. Mbola aiza ny azo anao e? Atao many falady tongotro ato sazanao. Atao many falady tongotro ato sazanao. Ho anareo ilay tsy mety mahita asa reny. Miala, miala amin'io lehilahy, miala amin'io vehivavy. Mahatonga tsy mety mahita asa, mifanaraka amin'ny diplômany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tapahako ny oziny. Ozina mirenireny. Ozina tsy mahavelo teny. Tapahako. Tapahako amin'ny anaran'i Jesosy. Tapahako amin'ny anaran'i Jesosy. Tapahako amin'ny anaran'i Jesosy. Anao niany. Mandefo. Miala. Miala fanafafatesana. Miala fanafafatesana. Miala fanafafatesana. Ny fahafatesana rabelte. Angana miala. 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 Miala fanafafatesana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Za mandidy anao miala. Za mandidy anao miala. Miala fanampitona fahafatesana. Miala fanampitona fahafatesana. Fahafatesana rabeltena. Mandiana. Mandiana. Mandiana aingana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako tsy maintsy miala. Reo ilay misy ozina maty tanora. Anjaranao indray izao mandray fanafahana. Ilay misy ozina maty tanora. Mety hoe mafanatratra ny fetsin'olona anao. Izay olona miaraka aminao maty daholo ohatra. Resy fanafahana. Na karazan'ilay olona ohatra ny tia hamono teny izany foana ianao. Tsy tia hanohy fiainana intsony. Resy fanafahana. Na mety ny taranaka misy anao mihitsy. Ohatra mbola tanora dia maty daholo. Resy fanafahana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Reseko fanampitona fahafatesana. Reseko fanampitona fahafatesana. Fanafafatesana. Mahatonga ny olona tsy tratrantitra. Miala. Miala. Miale. Miale. Fanafafatesana. Mahatonga ny olona tsy tratrantitra. Mahatonga ny olona tsy alafela. Miale. 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 Miala. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala fanafafatesana. Miala fanafafatesana. Miala fanafafatesana. Miala fanafafatesana. Ozina maty tanora. Ozina maty tanora resy. Ozina maty tanora resy. Ozina maty vady resy. 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 Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Anao niany. Mafy be ny anareo. Anao niany. Resy fanafahana tompoko. Tsisy olona na dia ray ara-tonga eto tsy mandray fanafahana zany. Andriamanitra mpamalosoa ho an'izay mazoto mitady azy. Na iza tonga eto androany. Valiana soa ianao. Dia tantarao amin'ny olona ny soa ny raisinao. Resinareo. Resy ny fanampitona fahafatesana. Le maty tanora rehetra teo aloha reny. Tsy ho amin'izany tsony ny taranakao. Tsy ho amin'izany tsony ny taranakao. Reseko amin'ny anaran'i Jesosy. Reseko amin'ny anaran'i Jesosy. Miala! Miala amin'io vehivavy io. Miala amin'io lehilahy io. Miala! Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Na ny velotena anao zany. Na ny vata mandray daholo. Mandray daholo. Za efa niteny hoe na dia ray ara tsisy an'izany tsy mandray zany. Nareo musicien mandray nareo. Nareo rehetra tonga eto mandray. Zay mandray mandray daholo.
mandray fanafahana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala fanavavatesana reo endrika fahafatesana rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala tandremo tsara ny tokantranonao mbola tena tianao ve madamanao mbola tena tianao ve ramsenao mbola eninao any anatinao any ve mbola tena matimaty aminy mihitsy ianao sasanatria efa fiarahamonina sisy tandremo fanahy fahafatesana zany resy fanafahana resy fanamamony fitiavana azamenatra resy fanafahana resy miala ao anatin'io vehivavy io miala ao anatin'io lehilahy io fanamamony fitiavana fanafahafatesana miala fanamandrava tokantrano fanantsatoka miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala aingana miala efa miezaka be ve ianao mity azy sa mbola tena tianao ohatrany tamin'ny taloha izy tandremo tsara fa raha manomboka efa miezaka be ianao le fanafahafatesana mahazo toerana mandehana ry fanampitora fahafatesana miala amin'io vehivavy io ianao miala amin'io lehilahy io ianao aza menatra asandrato ny tananao hiala ao anatinao izy zao hiala ao anatinao izy zao alefa miala ingana alefa miala miala ry fanampitora fahafatesana ara-badina fahafatesana tokantrano miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta miala ingana satana mpitondra fahafatesana atao mbany faladia tongotro ato ao nareo menakavy resy ianao amin'izao faraparan'ny taona zao ny fiangonana mamarana ny taonam-pifaliana ny fiangonana resy fanafahafatesana ivavaka ho an'ny marary azy ao na iza marary tonga eto dia valian'Andriamanitra soa izy sitrany ianao androany apetrao haingany ao faritra marary ianao ny tananao ataovy malaky alefa ray eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao fa mbola afaka hivavaka ho an'ny marary indray androany fantatro fa momba amin'izany ianao ary ny herinao alefako any amin'ireo olon'ireo manasitrana azy mandidy an'ireo fanahy amin'ny rofy fanahy ny aretina miala amin'ny anaran'i Jesosy zao dia zao miala amin'ny anaran'i Jesosy miala fanahy ny rofy miala fanahy ny rofy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy fanahy mafarofy miala amin'ny anaran'i Jesosy 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 fanahy mafarofy roako ny aretiny vokatry ny mikroba miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy vokatry ny virus miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy vokatry ny famosavina miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy alefako ny fanasitranana sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ianao androany manasitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy alefako ny hery fanasitranana misy vehivavy lehilahy be dia be sitrana eto hatramin'ny ankizy madinika sitrana daholy alefako ny herin'Andriamanitra manasitrana alefako any aminao zay ampidiny ny tanantsika ary ampidinintsika ny tanantsika dia nonge le aretina fa efa tsy eo ntsony alefako ny herin'Andriamanitra manasitrana anao alefako ny herin'Andriamanitra enonge ane inona le fiatsika tsy azonao natao teo ataovy miondre fa raha ohatra ka tsy afaka niondrika ianao teo fa vavaka tsara mihitsy etsika tseo tsara ny tenanao alefa samy miaino le fanaitainana raha nisy fivotosana dia teritereho hitanao fa nanjavona le izy alefa samy etsika tseo enoy fa efa tsy marary tsony ianao Jesosy nanasitrana anao nisy sitrana ve teto androany azafady hoe izay sitrana mba hofahofainy tanany mba voninahitran'Andriamanitra eninao mihitsy hoe sitrana ianao zay na eno ataovy ambony tsara hoe misy fa ataovy ambony tsara
azafady hoe raha afaka makatianareo vetivety hoe avio hoe vetivety malakilaky fa maiky ravitsika miazaka za le nanofo fatanana rehetra me micro ray hoe malakilaky ety ambony ety vetivety malakilaky fa maiky ravitsika malakilaky avy daholo le nanofo fatanana malakilaky angany miazaka za daholo zay natsapa fanasitranana rehetra malakilaky tsika aza menatra fa avy miazaka za le nanofo fatanana rehetra teo malakilaky nararininy ianao teo zay fotsy narariny andohako dia nanao ny ianao zao sitrany ianao ndao hitehaka mafoany Jesosy nararininy ianao teo narary zavatra tanatiny kibo mihetsiketsika foany zavatra tanatiny kibo nanomboka oviny zany nanomboko fa elaela fa manomboko androany dia sitra enonao mihitsy sitrany ianao hitehaka mafoany tompotsika nararininy ianao teo tetonarary be vonitra dia tsy mahazo ena mihitsy ana mipetraka eo ianao teo ianao zao manao andao hitehaka mafoany tompo ary tsika nararininy ianao teo fampanina nanomboka oviny ianao fampanina nanomboka tamin'ny herinandro dia ianao teo mbola fampanina tsy faninatsony any novavaka tamin'ny sitrany ianao zany tehaka mafoany tompotsika nararininy ianao misaotra an'Andriamanitra lehibe azy zany satria atony ianao ohatra misy zavatra marary foana efa ho ray volana zay dia mivavaka eo zany dia misy zavatra mipopoka foana ato amin'ny ilako dia manao nisy zao efa tsy manino tehaka mafoany tompotsika nararininy ianao niakatra foana ny tension dia zao tao efa tsy naninona tehaka mafoany tompo ianao nararininy tenda mitendako dia teo dia afaka ndao hitehaka mafoany Jesosy ary tsika zahako indray zany le feoako io efa elaela io no mikarakara foana dia misy fotoana mbola miverimberina dia androany zany nanao respiration satria ohatrany hoe any amin'ny oriko dia any amin'ny hanina any dia hitako efa afaka zany tena amin'ny oriko tena afaka tsara tetanana mafoany tompotsika ary nararininy ianao teo Andriamanitra nitsoroko vavolombelona fa niala tany an-trano aho narary be ny kiboko dia ty ilako ty dia vavako pastera dia tsy afaka nietsika ve sy teo ampiakaro apekaro hoe raha sitrana tsara ndao tetanana hoan'ny tompo ary tsika nararininy ianao masoko maranga akeko efa vampasikeraka ekekesika ndao hitehaka mafoany tompo ary tsika alysitsika tehaka mafy be ho any Jesu alleloia dia zay zany ny fandraisako anjara teto dia mirarisoa antsika rehetra amarana ny taonam-pifaliana isika dia ny afatra farany ao ambavan'ireo ray aman-drenitsika ireo ny fitahiana ho antsika amin'izao farany taona izao aza miala eto mihitsy ianao dia raiso daholo izay teny votsitra eto fahitanao Andriamanitra raisitsika mpifaliana ny mpanompon'Andriamanitra aiza-janona ny tehaka mandra-patonana taovy mafy be ny tehaka tsika rehetra asitsika tehaka sorakoraka mafy be alleloia ny voninahitra ho an'ny tompo misaotra ny paster Robson Simotsika tamin'izay afatra izay izy tondra ny afatra f'Andriamanitra ny teny satria tia ny ho velomina avokoa ny momba antsika rehetra amin'izao faraparan-taona izao ary raha mino anao dia ho hitanao fahatantaran'izany sambatra ianao izay mino fa hoe fainy tompo zay rehetra ninonao sy zay rehetra nambaran'Andriamanitra taminao roso amin'ny fitorana ny fanatitra isika amin'izao fotoana izao ho anareo izay hitorana mpafolokarena mandroso ety anoloana dia ity miboaty dia eto anoloana eto misy an'ilay fanohanana ny émissiontsika io fanohan'ny émission io raha ny tiako ny riko tsika rehetra samy mandrainjara na dia atao hoe vola kely azy zao moa tsy misy ny hoe tsisy mampiasa ariary tsony ny olona ny ariary roa ny ariary telo fa tsisy fetra fa tiako anao androso mba andrainjara na dia kely ary ny eny an-tananao mandraisa anjara fa fitahiana ho an'ny as'Andriamanitra zany anao hira anankiray mpitarika fidiarana mandroso antsika rehetra zay toriny mpafolokarena makety anoloana Malala ni fuku yana
atakalukwanisandiza siusuluku ninunilunde faachami farani netikyasenao achamni farani afukizai mamini fukweti peumekwana atacado quanisandiza si usuluku ninunilunde faachamni farani netikyasenao achamni farani atacado quanisandiza si usuluku ninunilunde faachamni farani netikyasenao achamni farani ikanawe tenama
dia misy filazana iray ty ampianako amintsika rehetra isika ny alatsinainy amin'ny anin'ora ka hatramin'ny fitora misy fotoan-dehibe eto nomeny anarana hoe herinandro magaka ho anareo sy efa paky ity dia velomy foana amin'ny fanantenanao fa ianao dia homanin'Andriamanitra anehoana fizavatra magaka indrindra fa taoriana ny fandravana n'ilay oziny sy ilay fanaratsy mpitondra fahafatesana sy taorian'ireny tsodrano amin'ny karazany teny maro na votry ny mpanompon'Andriamanitra kasika amin'ny fahavelomanao aleloha be zava-dehibe ny fatokavagnao eto amin'ny enina ka hatramin'ny valora ho anareo izay tsy mbola tonga tongava Andriamanitra any mendrafo aminao ka raha voatonga eto anao dia hita ny voninahitr'Andriamanitra amen na misaotra ny tompontsika satria efa be dia be ny olona tonga eto gamany efa tsasaky ny fiangonana mahery no efa tonga eto isika ny alatsinainy amin'ny enina zava-dehibe zany atsasa mahery ny trano ity zay nga mantiako ny lazainy ka dia tongava tompoko amen na ia dia farany anao rakitra faharoa tsika ka ty rakitra faharoa ataontsika ity dia karazana fanampiana tena hoe fanampiana ary natao ho an'ny fiangonantsika ao Tamatavy iarahantsika malala ny zavatra nitranga tany Tamatavy ka matsasiana resaka sy fanazavana lavabe le izy fa andaontsika hanampy ny fiangonantsika any fandraisana azy zany titakandreny hoe maty ray na maty reny na maty vady na maty zanaka tak izany no andraisana ny zavatra nitranga tamin'ny fiangonantsika tany Tamatavy mafy be zany dia mila mpampionona izy mila mpampahery izy ary ny fandraisantsika anjara fanampinany dia toy ny tena hoe fampinonana lehibe omentsika aza akoatra ny vavaka ka dia tiako ianareo andrainjara anome arak'izay tena hoe vitanao tena hoe vitanao raha ny fanomezana ataonao ve no toy ny hoe mandratra ny fomaratra tsy aloha ve mandrainjara ianao amen na andao ary mbola nao irana anankiray sika asintsika ary na eto dia mandroso ny avanirina mandroso dia mivoaka miakavanana mivoaka miakavy engany mba tsisy na dia olona ray tsy andrainjara dia zay mivoaka avy eo tonga dia efa afaka mivoaka ny ivelany fa tsy hoe tonga dia avany anao tonga dia mivoaka avy ivelany fa tsy mba andrainjara akory nefa mba ilaina ny fandraisanao anjara raha latina zany nitarika voalohany misaotra ny tompo fa dia inona fa matevitevina ny raha latina fa aloha jereko alefa fiarana azy iaraka paterahera vantolyatsika ravaveo dia iaraka pateany freto avany nambilobe ndratsika amin'ny oro samy miomana ho amin'izany daotsika rehetra
da ho iteka mafy ho antompo isika za nge tsy niteny hoe ajanona le teky ataovy mirefitrevitra mihitsy alleloia ho an'ny tompony voninahitra ho anareo kosa ny fitahin'Andriamanitra zay rehetra nambara teto ataoko hoe nanomboka tamin'ny fiandohan'ny vola novembre satria nandrava tanteraka ireo asa ratsy nety mipotona fahafatesantsika ary namotra teny ho anareo mpanompon'Andriamanitra mba ho fahavelomana fiainanareo amin'ny tontolo ity